tomboko lasy tomboko vavy avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana todomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de anonga-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga ny États-Unis amin'izao fotoan'izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany États-Unis de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump de zay le teneniko iny sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalahana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara social de tena réel amin'izao fotoan'izao azo sapaitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarana vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 10 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2 arivo eny atsena de fanampon'izay nefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy